De falmeravantsika rehetrarehetra indray ny tenako tonga soa atao anatin'izao fampianarana gitara zao. Androantsika dia hijery n'ity hira anankiray ity mino fa efa betsaka aminareo no mahafantatra anazy. Fa androany zany izy dia ho jerevantsika miaraka amin'ny fomba izay anaovako anazy indray. Atao anatin'ity hira ity zany tsika androany dia hijery ny harmonisation atao anatin'ny hira, zany hoe hijery ny fanatsarana rehetrarehetra possible izay afaka atao ho an'le hira nefany tsy manimba anazy. Misy mantsy raha vao kitihana le izy dia lasa simba. De androantsika zany hijery hoe aiza ny fomba azo anamboarana anatsarana an'le hira rehefa averina reharmonisena le izy. Lasa vetrany ary tsika. Zavatra hojerevantsika voalohany aloha zany dia ny fitendry anazy tsotra be. En tonalité de do ny hitondrako anazy mety foana fa atao anatin'ity tonalité de do ty no hitako hoe mora kokoa ny ampitana an'le izy. Lasa tsika ary zay zao fomba tena tsotra. De atao anatin'le fampianarana moa sady ataontsika fingerstyle izy. Ny fingerstyle dia ny hoe sady ianao no manao ny accord rehetrarehetra ao anatiny, ianao no mitazona ny rythmique, de mbola ianao ihany koa no mampihira an'ilay gitara, zany hoe tsy mila mpihira zany tsika. De hojerevantsika ao anarany no zavatra anatsarana anazy voalohany indrindra, satria le niteneko teo tena faran'izay tsotra. De hojerevantsika hoe ohatrany ao anarany no ahafahana manatsarana anazy. Ohatra le voalohany zao sady mampiresaka an'ilay gitara tsika. Asitsika n'ity basy mity izy do aloha ny kikely atao ambany de nanatsofoka an'le do septième maro zao ny do de ty ny do septième azadiny fa misy kikely petaka ato averiko de basy tonga de mi ty na soroneto na tsy soroneto de tsy mampiova ninina satria tsy tendrena. De verina ato ambany ty satria fingerstyle mihira le izy. Veriko farany fa mineur, azontsika avadika fa mineur le izy fa de miala ny ato ampovoany mahazo mineur tsika, atambatritsika le izy. Teo zao zara nitendry an'le izy tamin'le fomba tsotra de miverina do tanteraka mihitsy ako. Fa rehefa tsara tsika izy de ny basy iny tonga de milatsaka sol tsika. Au lieu de miverina do de tonga de latsaka sol le izy mba pirindra tsara le izy. Raha misy bassiste eo zany de ny bassiste tonga de avy ato fa de maka ato amin'ny sol fa tsy mandalo do tsony. Ny gitara afaka mandalo do fa tsy tendrena mafy loatra ty fa lasa mifanipaka amin'ilay bassiste eo, fa eto tsika tsisy bassiste de tonga de raisitsika ny andraikitra ataotsika sol vetrany le izy. Am'izay mampihira anazy zay zao tsisy corde hoe spécial tendreko fa tonga de zay eo fotsiny fa safidy fotsiny ty le corde tokony amin'ny an'le note mampihira anazy de zay ny tendreko voalohany. Ty sol 7 suspendu 4 na zao na zao na zao samy mahazo anazy daholo fa zao ny no mahazatra anahy. Ahoana izy io ny kibe ato
dia atao amin'ny fa, dia atao amin'ny la, dia atao amin'ny re. Tsy tendrena ny mikely. Li zany azonao tadavina hoe dia reninao reny rehefa avy eo no ampiarahana amin'ilay accord fa mety hoe en position hafa au lieu de manao ato dia ato amin'ny manao. Zao ny appel ampiasaiko ato tsy manao sol mazava be, tsy diso akory ilay sol madio be fa mba ho fanatsarana anazy dia ity zany extension na sol izay tsy ho tantaraiko lava be angambany hoe inona daholo io fa dia tonga dia sol fotsiny ataontsika basana ao izay ny couplet-an'ilay izy atambatro tsy hanazava intsony ahako. Afaka manao niny en contrebasse ntsika. Refrain inany no ataontsika appel passage. Tovy amin'ilay couplet teo ihany izy. Passe fa mineur antsika. Dia ohatra ny takany couplet tao dia sol avy hatrany ny basy. Fantatra sady manenjika mélodie tsika no manenjika accord. La mineur 7 do dia la mineur 7 mitovy les formes io no atao hoe relatif do sy ny la mineur relatif izay mety jerentsika any amin'ny lesona manaraka hoe ino no atao hoe relatif. Ny relatif dia zavatra anankiroa afaka mifanolo raha misy do anatina hera anankiray dia azontsika soloana la mineur ilay izy. Ajanoko aloha ilay izy fa manjary lasa miova indray ny zavatra efa ataontsika. Re dia fa dièse ny basy. Eo sarotsatra kely. Re ihany fa manana position zatra ohatran'izao ako. Dia manao sol tsika fa ny akikely ato ambony jereo tsara ny akikely tsy miala ato mihitsy. Tia indray fa madika tia avato dia fanakalo izy. Ny akikely zany tia zany miakatra tia fanondro tia midina dia ny accompagner ny basse izy. Sol mineur 11 mandona kely ity zanao afaka ataontsika tsotra be ohatr'izay izay zao ilay zavatra tany amin'ny voalohany fa lasa manao taonina be raha izay foana no ampiasaisika dia andehantsika ampiasan'ity sol mineur 11 ty tsy tendrena ny farany ambany izany hoe sol fa si bémol do mamé sol mineur 11.
Zay vao miverina dosety tsika. Passage any tena tsara be. Ao a de verina dosety. Ty zany a mandoa anatindray satria sady manao mélodie tsika. Tia la bémol zao izy raha ataontsika fa mineur basse la bémol. Alors ataontsika fa mineur izy a zao no fa mineur de ny basse atao amin'ny la bémol. De avato amin'le la bémol tsika zany. Ao a Ameron do a sol ny basiny. Ao a la mineur 7 tia ré mineur na ato zao le position ty atao amin'ny ré ty atao amin'ny do ty manakatato de aveo mialy ty manenjika ato amin'ny corde 2 ré ndray. Veriko milamina izy io azotsika atao tsotra be hoe manao fahavy hatrana de tia mijanona sol de tia vera manakatra kely satria sady mampiritsika. De somary ataontsika sarotra kely izy. La mineur 7 zay le Anatole zay. Tia do ny akôry fa si bémol ny basiny. De aveo milatsaka fa de la ndray ny basiny. De fa mineur fa la bémol ny basiny. De aveo manao si bémol tsika de manao do ady 9 mamarina an'le izy de ho atambatra daholo le izy de jerevantsika tsara. Maintolota ndray tsika izao. Ao ady tsika izao za moa rehefa mitendry de 4 doigts. Ao
misy taona izy mitsengontsengoka tsiraray ihany. Zay ny ato amin'ny main droite tsy zavatra sarotra fa ny zavatra toroko antsika fotsiny mizara mampiasa an'ireto tanana efatra reto zao ny kelikely moa za tsy mampiasa fa tsy fantatra raha afaka mampiasa ianao.